Faly miaraka atsika rehetra toy izao indray ny lohahevitra velabelarintsika anio, ny fifandraisan'ny teny sy ny maha-iziny olona iray. Ahoana no hanorenana fahatokisantena eo amin'ny ankizy sy ny tanora? Ho resahantsika amin'izany ny famaritana ny teny, tendreny, tendrazana, ny famaritana ny maha-iziny olona iray, ny teny hafa, torolarana ho an'ny mpampianatra sy mpanabe. Ho resahantsika voalohany ary ny teny, tendreny, tendrazana. Zavatra telo no mandrafitra ny teny, eo ny endriny, ny feo, ny teny, ny fihezanteny, fitsim-pitenenana sy ny fanoratana. Raiki-teny na atao hoe semantika, ny hevitra na ny dikan'ny teny, ny fampiasana azy pragmatika, ny hevitra araka ny sahan-javatra na atao hoe contexte. Manahoana ary ny asarobidin'izany tendreny izany? Ny tendreny dia mampita ny soatoavina, manamafy ny fatorana ara-pianakaviana, manamafy ny fifandraisana amin'ny vondrona misy ny teny, manamora ny fanehoana ny ao am-po, manamora ny famoronana zavakanto, soratra, mozika sy ny sisa. Manahoana indray ny fianarana ny teny sy ny fampitomboana voambolana. Zava-dehibe ny famelana ny zaza hivelatra amin'ny tontolo manodidina, ny famelana azy hifampikasoka amin'ny olona dia ahaizany teny sy ny kolontsaina. Mivelatra ny fiteny fototra sy ny fahaizana misaina amin'ny tendreny, mahatakatra tsara ny taranjam-pianarana ny ankizy, mora ny fianarana fiteny hafa ka mampanankareny sy manana ny maha-izy azy ary ny fahaiza-manao ara-kolontsaina. Manahoana kosa ny fototra maha-iziny olona iray na ny atao hoe identité. Voalohany amin'izany ny fomba fanao sy ny soatoavina, izay nampitaindro ray aman-dreny taminy, izay voaraina avy amin'ny fifampiseraserana sy ny fifampiresahana amin'ny mpiara-monina, izay voaraina avy amin'ny fampikasohana any am-pianarana. Raha araka ny fandinihan'ny manam-pahaizana dia tokony hanana teny, ahay teny maro ny olona tsirairay. Raha eo amin'ny zaza 3 taona izao dia 540, ny 9 taona dia 800, ny 17 taona dia 500 hatramin'ny 700 raha tsy mamaky boky, fa raha mamaky boky kosa dia manana tombon-dahany hatramin'ny 5,000. Manahoana indray ary ny teny hafa, ny tendreny hay tsara dia miantoka ny fahaizana tsara ny teny hafa faharoa, satria dia manamafy ny kolontsaina sy soatoavina ny androany, fivelarana amin'ny lafiny maro, ara-tsaina, ara-tsosialy, ara-teknika sy ny sisa, fivelarana fomba fijery eo amin'ny fiarahamonina misy azy, indrindra fa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, fahaizana miatrika ny hoavy amin'ny lafiny rehetra. Raha izay raha ny momba ny teny, ahoana ary ny azontsika hitarihana ny ankizy sy ny tanora? Voalohany indrindra dia resahana ny maha-izy azy amin'ny lafiny maro, ny maha-izy azy manokana ohatra, ny toetra manokana maha-olona azy, ny fahazarana, ny fanao, ny soatoavina, ny finoana, ny tanjona manokana, ny traikefa ny ainana ary ny safidy eo amin'ny fiainana, ny maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina, ny fihetsika sy ny fitondran-tenany eo amin'ny fiarahamonina, ny andraikitra ara-tsosialy raisina amin'ny mampianatra azy, amin'ny mampiasa azy, amin'ny maha-ray sy reny azy, ny fitsipika sy ny zavatra antenana ara-tsosialy. Izay ary ny famelabelarana antsika androany, maka sitratra handrindra antsika ny aino hatramin'ny farany.